Ilay andrinan'izao tontolo izao mandritra ny fotoana voafatra, tsy mandrakizay ny fahefany Satana. Izany aloha hevitra mahafinaritra izany no ampahireziko anao sahady sy hanasako anao ampitiavana. Mpiara-midinika rehetra faly indray ny fo, faly tafahoana sy tafaraka amintsika indray amin'ity maraina vaovao ity andeha mipolotra ao am-po ao ny aravona ka hanolorana ny fiarabana ho antsika tsirairay avy. Arahaba ny ray aman-dreny, arahaba ny zoky zandry, arahaba tsy misy akanavaka isika tsirairay avy, ka dia ny fitahin'ny tompony eo aminao sy ny ankonanao ary tononona mandrakariva ny fiadanany mba ho ampontsika tsirairay avy. Iaraka hivavaka isika raha handinika izao lohahevitra izao. Rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, ilay nitantana anay, ilay nivimbina anay, ilay niaro anay ary mbola manome anay tombonandro fahavelomana ankehitriny. Misaotra anao izahay noho ny fitantananao anay rehetra, tsy misy herinay natanjaka izy ireny fa noho ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay, ka dia misaotra izahay. Eo anatrehan'ny tsy fantanteranay kosa nefa dia mifono izahay ary mangataka famelan-keloka koa mangataka aminao Tompo Jesosy ny hevitra mampisaraka anay aminao ka tsy ahitanay ny tavanao. Ary aoka ny fanena masina mba ho arotsaka temponay raha andinika ny teninao izahay. Anaran'i Jesosy, amen. Tsy mandrakizay ny fahefany Satana. Hitantsika tamin'ny dindinika ny fanaovantsika tany aloha fa ao anatin'ilay fifanandrinana lehibe dia omena fahefana hoety manapaka izao tontolo izao mandritra ny fotoana voafetra Satana, voafetra ihany sy ireo mpiara-dia aminy, voafetra arak'izany koa rehefa tsipika mifeny ady ao anatin'izany fanapahana izany, voafetra ny herin'ny Satana, voafetra ny fahefany Satana. Tsy ny asa azony fahavalo atao ihany no feran'ilay fitsipika ao anatin'ireo ady ireo, fa ferany koa ny asan'Andriamanitra ho fanafoanana na fampianana ny faharatsiana izay miseho mandritra ny fanapahan'ilay fahavalo. Ry mpiara-midinika namana, Andriamanitra irery ihany no mametra ny asan'ny Satana. Ary zay ny antony anentanako atsika, zany ny antony anie anolorantsika ny tenantsika amin'Andriamanitra, satria izy irery ihany no manana fahefana hametra ny herin'ny Satana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Zao no voalazan'ny filazantsarany Jaona toko 4:10. Jaona toko 4:10 ka ny 9:30 manao hoe: fa tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao, ankehitriny ny andrinana izao tontolo izao horohaina. Ry mpiara-midinika namana, mahafinaritra sy mahafaly, mampahery ny mandrehana izany ho avy ny fotoana horohaina Satana. Andriamanitra mihitsy no atanteraka an'izany horohaina Satana. Zao ny voalaza amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:10 ka ny 9:30 manao hoe: tsy ilaza zavatra aminareo intsony aho, fa avy ny andrinana izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Zany nge no antony anasako anao, hiantsonanao, hitalahoana aminao, andao apetraka am-pelatan'Andriamanitra ny fiainantsika. Fa satria raha Kristy no mitoetra ty anatintsika, tsy manana anjara toerana ao am-pontsika ilay fahavalo. Tahaka ny Kristy izy hoe: fa avy ny andrinana izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona ato amiko izy. Iriko ihany koa mba tsy manana na inona ao aminao ilay andrinana izao tontolo izao. Mahafinaritra ny mihainao an'izany.
misy fanjakana roa maneho fifandonana ary raha ny voalaza eto ny fanjakany mazava sy ny fanjakany haizina. Ny fanjakany mazava moa dia fantatsika tsara fa avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa ny fanjakany haizina kosa dia avy amin'ny Satana sy ny firongony sy ny fikomiana. Ary ao anatin'izany toe-javatra izany anefa no ilazany ten'Andriamanitra antsika fampahirezana anankiray ao amin'ny Jaona 1:7-9 manao hoe izay manotatra avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Izao no nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Ry mpiara-midinika namana, tonga Jesosy andrava ny asan'ny devoly. Mbola misy asan'ny devoly ve eo amin'ny fiainanao? Mbola misy asan'ny ratsy ve eo amin'ny fiainako? Tonga Jesosy androany andrava ny asan'ny devoly. Ry mpiara-midinika namana andrehan'izany toe-javatra izany anefa misy fitsipika izay mametra ny zavatra azon'Andriamanitra tao, na dia mitoetra ho marina hatrehan'ny fitsipika ny fitondram-panjakany aza Andriamanitra. Inona no fetra tsy azon'Andriamanitra ioarana, na dia atao hoe tia handrava ny asan'ny devoly amin'ny fiainanao aza Andriamanitra, dia misy fefy tsy azon'Andriamanitra ioarana, dia tsy inona akory fa ny safidinao ihany. Ny safidinao tsy azon'Andriamanitra hidirana. Men'Andriamanitra safidy ianao. Koa ny faniriako ampiasao ny safidinao hanimponao an'Andriamanitra. Ampiasao ny safidy mba hahafahanao manolo-tena ho an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana isany, aoka tsy hisalasala ny amin'Andriamanitra ianao. Aoka tsy io isan'izay tsy mininy amin'ny fomba fitantanan'Andriamanitra ny fiainanao ianao. Fa tonga Jesosy andrava ny asa amin'ny devoly. Ka dindinika ny fanaovantsika androany dia dindinika izay mampahiry antsika tsy mandrakizay ny fahefan'ny Satana. Raha toa ka misafidy ianao androany hiandany amin'ilay Andriamanitra izay afaka andresy sy andrava ny asan'ny devoly. Tompo anie hitarika anao amin'ny fanapahan-kevitra mety indrindra, ary izy hitahiry ny fanapahan-kevitra sy ny safidy tsara izay resinao androany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao indray izahay fa afaka nianatra, afaka nandinika ny teninao, ka nampafantarinao anay fa tsy mandrakizay ny fahefan'ny Satana. Misy fetra izany, ary ianao no mahatanteraka an'izany. Ho avy amin'ny fotoana androanao andro Satana satria tsy misy toerany ao aminao. Irinay Tompo, mba tsy hisy toerana ho an'ny ratsikio ao am-ponay tsirairay avy. Dia andeha izahay hiaraka ny tontolo andro, ao tontolo andro ambany fitantananao an'iny tontolo andronay, tontolo andro izay anomananao ny zava-tsoa indray ho an'ny tsirairay avy. Apetraka ampelantananao ary ny fiainanay, aza mahafoy Tompo na mahasaraka anay, aoka hombanay hatrany ianao, noho ny amin'anarana Jesosy. Amen.